Faly miarabantsika rehetra amin'izao alahady voalohan'ny volana May 2024 izao, andro fankalazana ny fetin'ny asa maneran'izao tontolo izao. Mahatsiaro manokana ireo mpiasa malagasy amin'ity andro anio ity, na dia sarotra dia sarotra tokoa aza ny fahitana asa atao fotom-pivelomana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, na ireo efa navita fianarana ka eo am-pitadiavana aza dia tena sahirana, indrindra moa fa ireo olona tsy nandihy fianarana firy, ireo tsy nianatra, dia maro dia maro tokoa no sokajiana ao anatin'izay tsy hanasa izay. Eo amin'ny 4 tapitrisa no isan'ny men'ny Bureau International du Travail izay manara-maso ny asa eran-tany izany. Marobe ireo azo sokajiana hoe tsy hanasa eto amintsika dia satria anatin'ny secteur informel na tsy ara-dalàna daholo no iasan'ny ankamaroan'ny malagasy, ny fariparitra kely etsy, ny fariparitra eroa, tsy misy zavatra ara-dalàna. Na ireo olona miasa any an-tokantrano no sasany manampy fianakaviana ara dia tsy manana contrat de travail na fanarahana mazava eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Zo fototra nefa ny fananana asa, isan'ny zon'olombelona ao anatin'ny artikla faha 13 ny zo hiasa na hoe droit au travail. Araky ny voalazan'io andinin-dalàna ao amin'ny zon'olombelona io, ny olona rehetra dia mananjo hiasa, hisafidy malalaka ny asa ataony ary tokony hisy fepetra sady tsara no mazava sy tsy miangatra ho an'ny mpiasa, ary koa tokony hisy fiarovana ny mpiasa amin'ny chômage na ny tsy fananana asa na fahatapahan'ny asa zany. Ny amin'izay aloha dia mbola lavitra ny fatana ny kitay io ny fitenenana, satria variana tsingevana eny ambony teleferika ny mpitondra antsika amin'izao, tsy mahita izay olana fototra tena mampijaly ny vahoaka malagasy, indrindra ny tanora izay. Tsy kivy anefa tsika fa manantena ary miezaka hamerina fitondrana tandalàna sy mitsimbona ary miahy ny zon'ny malagasy marina, ny zon'olombelona marina eto Madagasikara. Manan-danja lehibe eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ny asa, satria mampivelatra ary koa manome ampo ny fahatsapana fa ilain'ny fiarahamonina ary koa ilain'ny firenena ny teny. Tena manome lanja eo amin'ny fiainan'ny olombelona
izay fahafahana manasoa ny fiainany zay ary koa manasoa ny mpiaramonina, ary tena fototry ny fandrosoana ny fananana asa. Any hoe tsy misy ny fahagagana tao amin'ny fiainana fa ny asa irery ihany zay no mampandroso ny tsirairay sy mampandroso ny firenena, fa tsy hoe olona nahazo tamin'ny loto angana rehefa ankoatran'izay dia nangalatra, zany hoe tsy nisasatra fa dia tonga dia nisalovana zavatra vokatry ny tsy nisasarany zany tena marina. Mba hananana mpiasa kinga sy mahay anefa dia mila mianatra, mila miofana ary mila mikaroka. Ny tena mampalahelo eto amintsika dia eo amin'izay lafiny fampianarana sy fanabeazana izay indrindra no tena tsy asian'ity fitondrany ity lanjany na dia kely azy, satria isan'ny ministera faralahy indrindra ny ministeran'ny fanabeazana, angamba mbola aorianany ny ministeran'ny fiarovana. Mpianatra miady amin'ny fiainana isan'andro, variana amin'ny zavatra sakafo arapaka, toy izay hifantoka any amin'ny fianarana, izay no zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Borsa raha tsy efa mitaky tsy mety mahazo, ny toerana fonenana na université na ho an'ny mpianatra ireny dia efa tsy zarizary, efa tsy azo antsoinatsony hoe toerana ho an'ny mpianatra. Ny fikarohana moa dia efa tsy tenenina intsony. Mpampianatra aza efa tena mizaka ny tserany ainy, mandeha milahatra maka karama. Ireo firenena rehetra izay efa mandroso lasa lavitra ankehitriny dia efa nandalo tamin'izany fanitarana ary koa fanaovana laharam-pahamehana izany fanabeazana sy fampianarana ny tanora izany, izay lala tokana hialana amin'ny fanitrana, satria ny fianarana no lova tsara indrindra. Rehefa manana tanora mahay sy manam-pahaizana isika dia afaka manitatra ny resaka fambolena, ny resaka fiompiana, ny resaka fanaovana asa tanana, ary koa indrindra ny fananganana indostria izay sady mamorona asa betsaka tokoa ho an'ny tanora. Ny 80 isan-jaton'ny vahoaka malagasy dia tanora avokoa, ary eo amin'ny 80 isan-jato eo ihany koa ireo mpamboly eto Madagasikara. Ny mpiasa maro anisa tokony ho tsimbinina voalohany indrindra izany eto amintsika dia ireo mpamboly, tantsaha-mpamboly sy mpamokatra any ambanivohitra. Tena mampalahelo tokoa fa dia tsy dia misy firy ny fivoarana fa dia mbola fambolena ara-pomban-draza, mbola angady tanana, asa tanana izany no ankamaroany no ampiasan'ny ireo tantsaha malagasy. Ny tanimboly sy ny tanimbary izay fototry ny asam-pambolena dia miha-kely andro aman'alina, tsy ampy hanitarana ny asany ary hamelomany ny tenany sy ny fianakaviany. Ny kely ananan'izy ireo indray ary izao no hiadiny
amin'ireo vahiny karana sinoa ary koa ny arabo. Nampanantena ny hoe hanome tany fambolena 10 hekitara isaky ny tanora ny filoha Bapesona, fa ny marina dia ireo vahiny arabo no nomeny tany any Bamangoky, tany efa ho any amin'ny 2 hekitara, izany hoe ny efa voazary amin'izao dia 9 hekitara, izay tany efa nandaniana vola be amanapitrisa, ny efa nandaniana efa 3.80 tapitrisa dolara zany nanaovana dam na tohadrano hanazariana ny tany, ary no heverina fa entina ampitomboina ireo tany fambolena ho an'ny malagasy saingy izao nomena ny vahiny izao. Tena mampalahelo dia toe-javatra ohatr'izany no nentina nanozokozonana ary niafara tamin'ny fanonganana ny filoha Ravalomanana, nefa io ataony io fitondrana io ataony Rajoelina ankehitriny io dia tsy misy hafa an'izay, ary mbola gravy sy mpiralavitra noho izay ara, satria tsy misy mangarahara fa maro dia maro izay tany nomena ny vahiny izay, na italiana na arabo na karana, ka dia tokony saintsika menakavy tsy hanaiky ny tsirarina ohatr'izany, fa antony azo analana azy mazava eo amin'ny fitondrana ohatrany nataony ihany izany toe-javatra mampalahelo izany, satria tsy misy andro miposaka ka tsy hahenoina hoe ady ataon'ny vahoaka malagasy mba hitahirizany sy hitazomany ny taniny, fa dia tsy maintsy ny vahiny hatrany nomeny ity fitondrana ity sy omeny ny fitsarana rariny, satria mandeha ny kolikoly sy ny asa maizina eto Madagasikara. Nampanantinaina sy nolazaina fa hampanofaina fotsiny ireo tany ireo, ary entina hanampiana amin'ny fahavitan'ny malagasy ara-tsakafo, arabary hoe fahavitan-tena ara-tsakafo. Roa taona izao tsy mbola nain'izay fofona vary kely tanitsika na dia 1 grama ary. Vao tonga teo amin'ny fitondrana dia inona no nataony? Hanototra ny tanimbary-bahoaka teny Amerikantsaka, hanaovana trano sy hanaovana tanàna. Izao indray dia nafindra eny Imeritsiatosika, ny tanim-bahoaka indray no vonoina ho avadika tany-tanàna. Tsy nisy afa-tsy ny stady, fanaovam-baolina, ny colisée, ny téléphérique, izany no tao anatin'ny tanjony ity filoha ity, fa resaka sakafo izay ho an'ny malagasy, fototry ny an'ny malagasy no nataony ambanin-javatra. Mbola misy dia misy tokoa ny fanararaotana, satria ny mpiasa tany, mpanao latasy, manao mamadika tany izao dia any amin'ny 3,000 ariary isan'andro any vola azon-jareo. Ireo mpiasa tanana mpandrafitra no any amin'ny 5,000 ariary isan'andro, ary ireo mpiasa mpanampy an-trano vitsy izany mahazo 100,000 francs isam-bolana izany, 200,000 izany efa tena hoe sedan'izay mpampiasa matahotra an'Andriamanitra izy amin'izany. Tsy mahatratra akory ny seuil de pauvreté, na hoe fetra farany fahambaniny amin'ny fanitrana izay notapahany
eo amin'ny firenena mikambana izany, izay eo amin'ny 1,90 $ isan'andro isam-batan'olona, izany hoe ray faingo sy folo tsy ampy $, zany isan'olona isan'andro. Nefa eritrereto fa ny olona iray indraindray manana tokantrano, efa misy olona 9, 7, 8 ao an-trano. Dia eritrereto amin'izany ny fahasahiranana mianjady amin'ireny vahoaka madinika malagasy, mpiasa madinika ireny. Volintratra ny fitondrana ankehitriny eo anatrehan'ny fiakaran'ny vidin-javatra, vidim-piainana, vidin-tsakafo, dia hoe hanombotra karama izay tsy maintsy, satria voatery izy tsy maintsy manaraka izay fisondrotan'ny vidin'ny zavatra rehetra izay noho ny fiakaran'ny vidin'ny petrôly. Na dia ilaina ary zany dia tsy ho vahaolana velively, satria hampiakatra ny vidim-piainana rehetra indray avy eo, satria tsy ho mpiasam-panjakana daholo ny vahoaka malagasy rehetra. Mpiasam-panjakana dia eo amin'ny 2 alina sy 3 hetsy eo ny mpiasam-panjakana fonctionnaire eto Madagasikara, izay mitentina hanohany amin'ny 500 tapitrisa miliara, izany hoe 502 tapitrisa ariary, izay efa tsy lavitry ny 30 isan-jato ny budget ny fanjakana malagasy. Ny rehare moa ty fitondrana ity ny hoe nahazo vola fanampiana vao tsy ela, fa ny tena marina efa mahalailay amin'ity fitondrana misabakabaky ity ny fitondrana tandrefana sy ireo mpamatsy vola. Fitondrana misabakabaka sady nanonga-panjakana miaraka tamin'ny fitondrana frantsay no izao indray manao sy ny miafina ara-tafika miaraka amin'ny rosianina. Ny voamarika nefa ankehitriny dia izay maimbomaimbo rosianina rehetrarehetra dia efa ataon'ny firenena tandrefana, indrindrindra ny amerikanina anjorom-bala. Tsy misy hafa ny nanjohan'ny tomboklahy fikoratsiraka tamin'ny andro nombany ny an'i Saddam Hussein tamin'ny ady tany Irak, dia nidinin'ny amerikanina avy hatrany ny robinet, tsy nisy intsony ny famatsiana n'izy niongana soamantsara iny, ary izay no anjohany ity fitondrana ity raha tsy mazava ny zavatra hitondrany an'ity firenena ity. Mangataka arỳ nefa zavatra hafa no atao, efa zatra mamita vahoaka ka tsy mazava na eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena ary. Raha tsy hahita mangirana amin'ireo firenena tandrefana anefa ity fitondrana ity, dia isika vahoaka no handraingiraingy sy ho fadiran'ovana eto. Na aty Eoropa raha amin'izao fotoana izao dia efa rationné, izany hoe efa ferana ny menaka sasatsasany omenan'ny mpanjifa sy ny lafarinina. Ny loza ny antsika ny ozinina ny fanombaramenaka na iliri tao amin'ny porony Toamasina narodana sy noravain'ity filoha ity, izay bakon'ny tombotsoa vahiny indrindrindra ireo karana. Ho sarotra ny tantana satria tsy ho vita vetivety ity ady Ukraine ity, ary hisy fiantraikany mafy dia mafy any amin'ny firenena rehetra, indrindra moa fa ny firenena miankin-doha ohatrantsika. Ny vary hohanintsika sy hafarantsika io ary mety tsy hisy intsony atsy ho atsy raha ohatra ka mihasarotra ny toe-drà, satria ireo firenena mpanondrana mety hanao tahirika io rehefa tena ho sarotra sy miomby ny ady eo amin'ny rosianina sy ny ukrainianina. Ka dia vavaka mafy isika
mba tsy ho tonga amin'izany, ary dia mbola mamerina ny fampahirizana an'ireo mpiasa, antsika mpiasa malagasy rehetra, ary koa mba hiverenan'ny fitondrana tandalana sy tena mihay ny vahoaka marina, mihay n'ireo mpiasa madinika marina eto Madagasikara. Mandram-peona daholo ilay tompoko.